teny fiainana. Ny hodidina tampoko ny famatoran'ny ratsy fanahy, tsy mba nanadino ny lalanao aho. Amen. Salamo 7:100 ny 1:20. Azonao sary an-tsaina ve no manjoa an'ity mpanao salamo anankiray ity ry havana? Eksperiansa hitany teo amin'ny fiainany mihitsy izany hoe didin'ny famatoran'ny ratsy fanahy zany izy. Ratsy fanahy maro manodidina azy, manangoly azy, manakivy azy, te hamodika sy te handrodana ny momba azy rehetra. Amin'izao fiainantsika ankehitriny izao koa ry havana, amin'izay fanarahanao an' Jesosy Kristy io, dia maro izay ampiasain'ny Satana nge le tena ratsy fanahy voalohany. Ary maro ny olona izay manaiky ho ampiasain'ny Satana ka tonga ratsy fanahy tahaka azy koa. Miezaka manangoly anao, te hamodika anao, te hamingana anao, isakana ny lalanao tsy hanarahanao an' Jesosy Kristy. Satria malahelo izy rehefa hoe ianao manaraka an' Jesosy Kristy nefa ny fiainana any amin'izao tontolo izao any dia tiany ianao mba hitovy aminy koa. Misy karazan'olona tahaka an'izany ange, tsy mahafaly azy mihitsy ny fanomponao an'Andriamanitra, tsy mahafaly azy mihitsy ny fanononanao ny anaran'i Jesosy Kristy. Hany ka dia alainy fanahy foana ianao, na dia misy fivorim-pianakaviana, na dia misy fotoana samihafa iarahanao amin'ny olona samihafa, dia makafanahanao izy mba hitarika anao hitovy hevitra sy hitovy firehana aminy ary hitovy amin'ny zavatra tsy ataony. Ary rehefa tsy azony amin'izay ianao, tsy azony amin'ny tambitamby ho any amin'ny fiainany ratsiny, dia izao tonga izy manangoly anao, mamingana anao, mamodika ny fiainanao. Fa izao teny mpanao salamo, na dia mamely mafy aza ny famatoran'ny ratsy fanahy mihodidina amiko, dia izao tsy mba nanadino ny lalanao. Ohatra ny mahatsiaro amin'ny fiainan'ny Joba aho ry havana maheno an'izany teny izany. Na Satana namely azy tamin'ny aretina nandripaka ny fianakaviany, biby fiompony, ny arenany rehetra, ny namana koa namely azy isan'andro. Nampiasainy Satana ho ratsy fanahy daholo ny manodidina azy rehetra. Fa izao tsy mba niala tamin'ny tenin'Andriamanitra Joba ho anao izany ry havana. Na iny kidona, na iny kitranga, na inona hiatra aminao, na inona famelezana, na inona kotrobaratra, na inona tafio-drivotra alefan'ny Satana sy alefan'izay mpanao ratsy rehetra manodidina anao, dia izao aza miala amin'i Jesosy Kristy. Mahasahia miteny hoe manana an' Jesosy Kristy manakery avy any Nazareta, ka tsy hanakery hanapahefanamiko ny asan'ny Satana sy ny devoly sy ny forongony rehetra, fa ilay mahery indrindra no miaraka amiko. Jesosy ange dia maro ny ratsy fanahy manodidina azy, fa nivoaka mpandresy izy ho anao koa izany. Na dia ao anatin'ny fahoriana aza sy ny fijaliana no tsy maintsy andehananao eo ampovoan'ny ambodia maro, dia tadidio fa tsy maintsy mivoaka mpandresy miaraka amin'i Jesosy ianao. Amen.